Fiainanay taloha zao ndraindray zay mampiasa sira iode dia ndraindray tena tsy mampiasa mihitsy. Dia amin'ilay fotoana tsy ampiasana tamin'ny voalohany hita hoe tsy dia mitombo tsara ilay zazakely sady tsy dia marani-tsaina loatra. Tsara fantaritsika fa ny iode dia singa iray lehibe ilainy ny vatantsika amin'ny fitombon'ny saina, fitombon'ny vatana ary fitombon'ny taolana. Singanina manokana ireo izay tena marefo amin'ny tsy fahampiana iode dia ny zazany ambohoka sy ireo zaza voateraka mena vava. COSIM na comptoir de sel iodé de Menabe, coopérative ivondrona ny mpanao sira maromaro eto Menabe, manaraka ny fenitra takiany fanjakana manao iodation. Aterin'ny mpikambana ato amin'ny COSIM ny sira dia asiana iode amin'ny alalan'ireo machine meny UNICEF ireo dia contrôlena ato amin'ny labona ihany alohana andefasana azy any amin'ny contrôlen'ny fanjakana koa rehefa avy eo. Ny sira no nisafidina satria io no singa iray mety indrindra mety ho afaka hitondra ny iode makany amin'ny vatantsika. Fa ihany koa io no azo antoka fa tsy maintsy hoan'ny sarababem-bahoaka. Amin'izao zany fa nampiasa sira iode zay dia efa hitanay hoe mitombo tsara le fitombon'ilay zazakely zany. Dia le fivelaran-tsainy koa tena mitombo satria rehefa tonga avy any am-pianarana izy dia vao tonga dia mamoaka ardoise dia miteny hoe mama ohatran'izao zava-tsy nataony tany am-pianarana dia teniteneniny eo iny dia lasa mavidibitsika ilay zaza amin'izao. Tsy adino koa zany ilay fihinanana sakafo maro loko satria anisan'ny mampitombo tsara an'ilay zaza dia ao ihany koa mikasika an'ilay fampinonoana. Faniriako zany mba hampitombo tsara an'ilay zanako ary hampahay anazy any am-pianarana dia mba ho taratsy ny manodidina koa dia mba ho tonga ho tafita tsara izy amin'ny fianarana.